aza manao an'ity, aza manao an'io, ity no ataovy. Matetika rehefa mieritreritra ny maha kristianina ny olona dia izay ny fiheverandry zareo azy, fanarahana fitsipika sy didy fotsiny. Ary heverin'ny sasany fa raha tena miezaka mankatoa ny tenin'Andriamanitra izy dia mahazo miditra ny an-danitra rehefa tonga ny fotoana ahafatesany. Ary lasa tsy mazoto mankatoa ny tenin'Andriamanitra izy nefa mankatoa ihany satria matahotra na mahatsiaro ho voatery. Ka noho izany fomba fiheverana izany dia mety lasa enta mavesatra ho azy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria tsy miorina amin'ny fitiavana le izy, dia mety lasa kivy any ho any izy na mety hanontany tena hoe fa maninona sika kristiana no tsy maintsy mankatoa reto didy marobe reto. Nefa tsy izay no tian'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny. Izany hoe raha tian'Andriamanitra isika dia hitandrina ny didiny. Fa misy tohiny io andiny soratra masina io sady tsy mavesatra ny didiny. Inona hoy izy? Tsy mavesatra ny didiny. Ahoana no ahafahan'ny Jaona miteny fa tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra? Satria Jaona tsy nankatoan'Andriamanitra ampanerena fa noho ny fitiavany azy. Fifaliana ho an'ny Jaona zany ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha mavesatra amintsika ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tokony hodinihintsika tsara ny fontsika so dia tsy miorina amin'ny fitiavana ny fankatoavantsika azy. Isika tia satria izy no tiantsika voalohany. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Na dia mendrika ny ho faty aza aho dia nisolo toerana ahy Jesosy mba hamonjy ahy. Andriamanitra dia tsy niaro ny zanany lahy fa natolony ny hamonjy antsika rehetra. Rehefa hitako sy azoko zay dia ahoana ny tsy tiavako azy, ahoana ny tsy hanomezako azy ny mombamomba ahy rehetra, ahoana ny tsy ankatoavako ny didiny. Tsy antery fa ampifaliana sy ampitiavana. Ary afaka miara-milaza amin'ny Davida isika hoe hiravoravo amin'ny didinao aho satria tiako reny. Mety misy ny sasana aminareo mahatsapa hoe tsy miorina amin'ny fitiavana ny fankatoavanareo azy. Ary mety misy ihany koa izay misalasala manolo tena ho an Jesosy satria eritreretiny fa tsy vitany ny mankatoa ny didiny. Na mety efa nivavaka taloha ianao fa tsy naharitra. Na iza ianao dia saintsaino ny asa vitan'i Jesosy ho anao hoe maty hamonjy ianao izy noho ny fitiavany ianao. Ary angataho ny fanahy masina hamelombelona izany fahamarinana izany ao amponao. Tsy hoe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra fotsiny akory ny fiainan'ny kristianina fa fitiavana n'ilay tiantsika.